izay milaza fa mitoetra ho aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandianany koa. Jaona voalohany toko 2:1-5. Be fitiavana antsika ny tompontsika ny an-danitra ary isan'andro dia maneho ny toetra ny feno fahatsarana, feno fahamasinana ary hitarika antsika ho any amin'ny fahatsarana, ny fahamboniana, ny fahateranana, ny fahamasinana ary hitarika antsika ho any amin'ny famonjena io Jesosy Kristy tompontsika io. Izao anefa mila fehezin'i Kristy ny maha isika antsika, ny sitrapony no ataontsika, ny eritreriny no eritrerentsika ary ny asan'i Kristy no asantsika, ny toetrany no tokony ho toetrantsika. Tsy maintsy maty ny izaho izay vao afaka mifehy antsika Jesosy Kristy tompo. Tsy ilayntsika ny mitoky amin'ny fahamarinan'ny tenantsika fa amin'ny fahamarinan'i Kristy izy irery ihany no herintsika sy fanantenantsika. Tahaka ny mpianatra Kristy, inona moa ny mpianatra? Ny mpianatra dia manao izay asain'i Jesosy Kristy atao. Andaniana jerentsika izay voasoratra ao Matteo 4:7-20. Izao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Matteo 4:7-20. Ary ny mpianatra dia manao araka ny nasain'i Jesosy nataony ka nanamboatra ny Paska. Paska tamin'io fotoana io dia nibaikoan'i Jesosy, zao atao, zao atao, zao atao. Dia nanamboatra, nanaraka antsipriany baikon'i Jesosy ny mpianatra. Zany no tokony ho ataontsika. Lohahevitra manao hoe ka atsao ny hitovy, haneho ny endrik'i Kristy amin'ny fomba rehetra izay azo atao, aoka hitovy amin'i Kristy isika. Iza moa no nanana an'izay toetra tsara izay? I Paoly, apôstôly Paoly. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Jerentsika ny eo amin'ny Korintianina 1:2-1. Korintianina 1:2-1. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka hanahaka ianareo dia tahaka ny hanahafako any Kristy. I Paoly zany dia tena nisany joro vavolombelona, nahazo toky mihitsy fa izao. Za jerena fa raha mijery anareo mahita an'i Jesosy Kristy. Aoka haneho ny toetran'i Kristy. Anankiray izay tsy mampahomby mihitsy ny asan'Andriamanitra, ny anehoana ny toetran'Andriamanitra eo amin'izao tontolo izao dia ny fisian'ny zanak'Andriamanitra izay tsy maneho ny toetran'i Kristy, tsy mitovy amin'ny toetran'i Kristy. Mila fanovana feno isika. Ahoana ny tonga antsika hovana? Tahaka ny tavoahangy misy rano. Ahoana ny analana an'ilay rano? Asiana zavatra ao anatiny, asiana fasika ao anatiny. Tavoahangy misy rivotra. Ahoana ny analana ny rivotra? Asiana rano ao anatiny dia miala ny rivotra. Dia toy izany koa raha fenotsika ny toetran'i Kristy ao anatintsika dia miala izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Jaona 1:2-5 manao hoe izay milaza fa mitoetra ho aminy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Tsy maintsy, tsy misy safidy, fa izay milaza fa mitoetra ho aminy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany. Ny fisainany no tsy maintsy fisainana, ny fomba fiainany no Kristy no tsy maintsy fomba fiainantsika. Ka atsao ny hitovy endrika amin'i Kristy satria zandrin'i Kristy, zanak'Andriamanitra isika rehetra, dia hivavaka isika. Tompontsara misaotra anao izay no zany hafatra lehibe mafonja izany. Dia hitovy endrika aminao izay, tsy endrika ihany fa ny toetra, ny fomba amampanao ny tanjona, ny fiainana, mba ho fiainana iny fiainanao Jesosy io. Ka hiteny tahaka ny apôstôly Paoly izay hoe manahafa anay satria izay dia manahaka an'i Kristy. Ataovy lara-pamiaina eo amin'ny fiainanay ny hitovy aminao Jesosy amin'ny anaranao irery ihany. Amen.